fa anisan'ireo nanatrika ny lanonana izay nitanterana teny amin'ny fitoeran-dranomena izay moa Andriamatoa Alain Ramarsan manoloana indrindra raha moa ny tsaratsarahandreo mpitarika tolona tamin'ny 2024 dia manana ny ambarany Andriamatoa Alain Ramarsan fanadihadiana ny irahana ny vola ravoavy sy tsiry Rakotarson Adrany. Aretin'ny mpanao politika malagasy mifanadino hoe Andriamatoa Alain Ramarsan saingy manana fanantenana ny tenany fa mbola iova ny zava-misy. Aretintsika malagasy mpiara-dia dino mitarika matetika dino mitarika tena mitarika zavatra rehetra fotr'izay foana aretintsika fa enganeo tsy maintsy isy fivana io zavatra rehetra satria farany vitantsika malagasy ty raha tsy haintsika no jery tsara ny fiteny zavatra lasa vahiny fitanjy izay ny tena hoe farany vitany dernière chance fa tsika anarenana ary jerevana miarabe ny territoire eo no hita moa fa mbola hita eo mety ana kandidatoana amin'ny fifidiana filoham-pirenena ve Andriamatoa Alain Ramarsan ary anaraka izay tapaka amin'ny congrès ny atoko TGV-ny. Zany ro bolo jerena dao zany zay mbola gaky raha fa ny tena olona mbola sahirana irona le vahoaka fa roahana amin'ny tany andripalemana ireo no tena retina be misy Madagasikara ireo zao no tena mbola mahafinaritra hitantsika manaraka. Mikasika amin'ny fiantsoan'ny FFKM feonamben'ny mpanao politika ny 20 aprilo avy izao dia laza Andriamatoa Alain Ramarsan fa manohana ny fanatanterahana izany. Notsim-piany anefa fa tokony arahan'ny rehetra asa izany fa tsy hijanona amin'ny fanekena fotsiny ihany.